saramba fandaharana na songadinana ny herin'ny vehivavy mpandraraha mpanakanto mpanao asa tanana azo vehivavy mamorona sy manova ny fiarahamonina mizaratra kefa manandanja mitondra afatra arenga manao any rehetra saramba feo ny vehivavy za mavitrika ary mamiratra. Ny fandarana ny émission saramba koa dia momba hiantara tsy setraina fantatry ny olona amin'ny hoe neny saramba dia gérante propriétaire ny coiffure esthétique Anglerie saramba. Eny misy ifandraisany natonga an'ilay anarana hoe saramba aloha ilay saramba midikany vehivavy any amin'ny faritra sud-est dia ny tompon'io salon io voalohany indrindra dia olona avy any dia izay natonga izy nampatonga an'ilay hoe neny be da be ny ankizy nofaniko tao dia nisy zanako anankiray dia hoe neny dia lasa neny daholo ny antsony olona anahy. Tena marina aloha nanosika anahy voalohany fahasahiranana niditra ny asa tamin'ny salon de beauté na dia mbola tsy tena hoe tao anatin'ny sehatra ary fa tao anatiny zany teraka ny fitiavana an'ilay izy. Teraka ny fitiavana an'ilay izy dia nivoatra tsikelikely ny tombo dia nandalo ny etapy rehetrarehetra dia tonga amin'izao. Talolo tsy nieritreritra mihitsy hoe hanao salon na dia nanana rahavavy coiffeuse ary fa tena fahasahiranana mihitsy ny dirako tao voalohany fa tao vao découvrir zany zavatra maro dia nampitombo be anahy dia tena hatramin'izao tena tiako ilay izy dia ny zavatra niainako sy tombony azoko tiako zaraina ny manodidina nampatonga anahy hoe mampianatra koa zany former ny ankizy ohatranahy. Ho ana manokana aloha asa fivelomana ilay izy ao anatiny ao zany lasa ohatrany hoe arakaraka ny demande ny client zany dia ohatrany hoe tombo kely business fa indrindrandrindra ohatrany hoe tondra fivelarana be da be ho anahy tsy ho anarery na ho an'ilay client izay nahatonga anay naharitra raiky amby 7 taona izay nandalo eo eba zany noho ny zava-misy amin'ny firenena crise ohatr'izany fa tombony tamin'ny anay fifandraisana amin'ny client dia milaza zareo hoe anti-stress ao aminay tondra fitoniana ohatrany hoe fifaliana fimehezana dia tamany zareo. Azy misy fiovana lehibe satria misy zava-baovao betsaka foana zany eo amin'ny fandraharana tontolon'ny asa ny nouvelle technologie dia hita hoe mivoatra zany na eo amin'ny resaka araka tsy teknôlôjia fotsiny ary fa amin'ny serasera zany misy fiofanaka tsy mitovy. Tsy voatery hoe tompona orinasa, tsy tompona orinasa vao hoe mahaleo tena amiko aloha ny fahaleovan-tena dia tsy voatery miankina tanteraka amin'ny olona iray amin'ny lafiny ara-bola, amin'ny lafiny koa hoe fanapahan-kevitra fa raha ohatra ka hoe vehivavy iray manana finiavana mikarokaroka akoatrany eo amin'ny asany zany dia misy ny atao hoe vadinasa tout en respectant ny contrat ao amin'ilay fiasanany dia zany rehetrarehetra zany
manampy ahafahany manana fahaleovan-tena sy mampisonitra sady fianarana amin'ny fiainana koa zany hoe miaina amin'ny zava-misy eo aminao. Amiko aloha tena sakana lehibe dia tsy fatokisantena satria rehefa tena matoky tena ianao dia afaka miainga amin'ny oam-pelatananao satria ao amin'ny sehatry ny asa, ao amin'ny sehatra fivelarana tsy tonga dia hoe ambony be ianao ohatrany amin'ny fianarana io tsy tonga ianao dia classe terminale fa tsy maintsy miainga aty tombo tsikelikely ka rehefa ao le fahasahinao ao le fahavononanao ao le fatokisanao tena tsy very ianao fa mitombo foana. Tena tsy afozan'ny olona anay amin'ny Saramba dia resaka ao amin'ny coiffure coupe brushing dia zay koa manana spécialité bara lissage brésilienne indienne dia mety amin'ny olona na tia eto toerana na nivelany dia manana koa izay équipe spécialiste amin'ny resaka ongle incarné. Ny ongle incarné moa zany dia mampijaly be ny olona mihitsy, tena mampijaly be, manana spécialiste amin'io zay. Dia ankoatr'izay ny esthétique normal na massage, mana massage tia-tsoa koa zay, tia-tsoa zany mila makany dia manandrana fa zay tonga ao ny hita mana. Tena misy tokoa, tena misy échange be zay manisany mahatamana ny olona ao satria le fiainana zao zany ohatrany hoe sarosarotra, misy ady, stressant dia rehefa ao dia miteny mihitsy ny client hoe rehefa tonga azy zay dia ohatrany hoe misy apaisement amin'le échange, mahafinaritra ny ambiance, meno hira. Rehefa tonga ny client mitondra sary dia marina mijery dia teny izay hoe vitanay tsara, mi-conseiller an'ilay olona koa izay rendray satria ilay zavatra rendray ilay zavatra tediaviny tena tsy hoety aminy mihitsy mi-conseiller izay vitanay fa hoe hitanay hoe tsy mety zany dia ilay résultat avy eo dia izy avy eo manapaka hoe atao ihany na tsy atao, mbola tsy sendra zany izay fa raha sendra izay misy olona hoe mitondra zavatra modèle ka fantatray hoe tsy ho vitanay dia mitsotra tsisy mahadiso an'izany toy izay ilay olona hoe ampanantenainao dia nefa ny tsy araka n'izy dia lasa déçu. Tena marina aloha betsaka ny ka ohatr'izany fa tsy mbola nieritreritra mihitsy ny hoe fandrika ilay izy satria tonga dia tsapanao ilay olona hoe fatokisana. Matetika koa ilay izy bouche à oreille sur recommandation hoe apetrao amin'ny neny, apetrao amin'ny équipe dia matoky izy, manampy be koa izay fatokisana izay raha ohatran'izany filazanao zany dia ohatrany hoe misy olona mihevitra hoe asa ambany ilay coiffure satria olona tsy manana niveau intellectuel, tsy nahavita fianarana nefa ny za personnellement zao dia mahita hoe ny coiffure zany voalohany indrindra art dia tsy vitan'izay art zany fa afaka mihitsy zany rehefa manana ao anatin'ilay art ampitomboana fotsiny ilay izy dia rehefa manana fahazotoana izy fahavononana dia afaka mavita lavitra mihitsy mihoatra noho ny olona hoe manana niveau, samy manana famezam-pahasoavana io mahavelona tsara. Ohatranahy zao tena tsoriko
mahavelona na tafita-ankizy betsaka satria nampanao formation arakaraky ny expérience koa dia miara-niasa tamin'ny association maro dia natafita-ankizy betsaka teo amin'ny lafin'ny coiffure esthétique zay tena efa matanjaka koa amin'izao fotoana izao. Fandraisanao aminay zay misokatra amin'ny enina maraina farafahatarana afaka maka rendez-vous satria amin'izao fotoana izao be da be ny olona tratra ny embouteillage dia mandeha mainga maraina manatra mpianatra zay no miconvenir anay tsy mody atoandro zay mandray client zay atoandro ny équipe anay zany maromaro dia afaka mizara zany dia rehefa andro fety no miezaka zany zay mba ohatrany hoe alohan'ny 8 heures no mandray rendez-vous satria rehefa avy eo tsy voajan'le client le rendez-vous no ny zavatra rehetrarehetra dia mahatonga olana mandray rendez-vous zay tsy ela be fa afaka mandray dia mizara zay hoe sy afaka mandray ianao ana afaka mandray ianao ny voalohany indrindra aloha misaotra betsaka amin'ny émission Saramba nandray anay nafahantsika ny eona dia sendra gaga nahita hoe Saramba dia hoe oay misy Saramba hafa dia nanadiady moa zany ekipanay dia hoe kay zany nareo faly mahafantatra dia misaotra amin'ny fandraisana ho an'ny coiffure Saramba mazany hoe efa 1 taona d'existence zany betsaka ny efa tsy eto toerana betsaka ny efa retraity betsaka nataonay mariage mbola nanao mariage ny zanany coucou daholo nareo rehetra na aty na ny epita efa be da be na ny client na ny ankizy ny formena zany efa ny epita be da be ny eto toerana tsy adiny. Dia izany hoe manentana antsika rehetrarehetra zay mba aliana fa misy anay dia eo ambatina kanga miaraka misy salon de coiffure koa zany m'importe zay fa lehilahy coiffure Daniel dia ny manana page zay coiffure Saramba coiffure numéro tena azahoanany Saramba zao 034 51 342 90 Madame Lala dia ny anankiray 034 93 861 77 Madame Yanta neny io neny Saramba manao velomany émission Saramba atao hoe mandra-piony dia manaraka andray. Saramba fandaharana na songadinana ny herin'ny vehivavy mpandraraha mpanakanto mpanao asa tanana ary vehivavy mamorona sy manova ny fiarahamonina mizaratra kefa manandanja mitondra afatra ary aingam-panao an'ny rehetra. Saramba feno vehivavy za mavitrika ary mamiratra.